Hono ilaina ve ny solfège sy tablature sa vitan'ny sofina fotsiny ny fitendrena gitara. Zay mantsy ny antsika malagasy mantsy tsy de tena hoe mianatra théorie fa maro ihany ireo tafita fa raha ny hevitry sanda hoe tokony hiditra amin'ireny ve raha tena hoe te ho lasa lavitra amin'le fitendrena zany. Raha ny hevitro tena tokony miditra amin'ireny fa efa tsara be le vita amin'ny sofina fotsiny satria iny no tena heriny. Ny mozika manko sofina ny tena miasa ao anatin'ilay izy satria rehefa mahay mihaino ianao dia manaraka rythme dia mitendry dia mivoaka ilay izy. Izany hoe raha ohatra ianao ka masonao mahay miasa be ka ny sofinao tsy manana an'ilay atao hoe oreille musicale ozy ny fitenenana dia sarotsarotra kokoa manao an'ilay mozika. Ohatran'ilay hoe zaza mandeha dia ny tongotra zany no miasa dia ohatr'izay ihany koa raha handeha mozika tsika sofina no miasa. Dia tsara be mihitsy raha tena matanjaka ny sofina no mahay mihaino fotsiny dia tonga dia mitendry. Iny zany tena hitako hoe ilaina amin'ny voalohany. Fa avy eo amin'izay tena tsy maintsy ilaina ny famakiana. Inona ny antony satria eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena international raha te hifanerasera sy hianatra ny mozika ny olon-kafa ianao na hoe hiasa hanaraka ny hiran'olona dia partition no omeny anao na tablature dia tsy maintsy ianaranao iny. Ny anankiray faharoa dia izao misy raha manana ny hiranao manokana ianao misy hevitra tianao avoaka aingakaingana kokoa raha soratanao ny hiranao dia omenao an'ilay olona dia sady tendrenao ilay izy no omenao ilay soratra noho ny hoe tendrenao fotsiny ilay hira. Dia anisan'ny anankiray izay ataontsika hoe moyen de communication zany ny fandroatana ny mozika sy ny famakiana ny mozika ankoatran'ilay fitendrena mozika amin'ny sofina. Raha efa tsara fotsiny sofina dia efa tsara be fa raha te hiditra amin'ny sehatra matianina dia tsy maintsy manana izay moyen de communication izay ianao dia ny langage ahafahanao manao an'izay dia tsisy afa-tsy ny fandratanao an'ilay mozika sy ny famakianao an'ilay mozika. Dia mahafinaritra dia mampimiaina. Io na misy olona ohatra hoe sinoa izy ohatra ny anankiray karany partition fotsiny no iresahany eo dia mitendry hira fotsiny izy mety tsy mila mifankahazo ilay resaka dia mifankahazo izy ao anatin'ilay mozika.